ny tena fiainan-dra malagasy. James raim-pianakaviana iray manan-kilema manao izay ho afany mba hahafahan'ny ankohonany miaina tahaka ny olona rehetra, mpanao asa tanana no asa fivelomany. Izy indray no mitantara amintsika ny fiainany eto amin'ny tena fiainan-dra malagasy. Za zany i James any anarako i James Arikotarvelo. Za dia manambady akony dia mananjanaka 25 taona akony. Ny toerana izay misy antsika eto dia atao hoe Andramahavola Ambohidrapeto. Dia somary lavidavitra kely Antananarivo lavitra kaikany izy io. Dia ny asa tena ifotorako aloha zany amin'ny ankapobeny dia resaka ara-malagasy mahakasika ny hoditra. Noho ny fahasahiranana moa dia voatery ny sara toerany James sy ny vadiny. Ireo zanany kosa na dia mbola tokony hianatra aza dia voatery ny janona vokatry ny tsy fisiany noeto-manana. Ny ambanivohitra any izy nohony izy teo nohony tsy fananan'asa eto Antananarivo dia tsy maintsy nandeha lasa lavitra any izy satria tsy vita intsony ilay fiainana eto dia any izy Rolany zanako ny anankiray zany efa 25 taona dia ny anankiray 20 taona. Efa tsy mianatra intsony daholo zany izy roa lahy reo fa tena nohony tsy fananam-bola dia fahasahiranana dia efa tsy mianatra intsony izy. Na dia manan-kilema azy James dia miezaka miaina tahaka ny olona rehetra ihany izy, manao izay ho afany amin'ny asa mandraharaha ao tokantrano ao. Vao maraina aloha dia efa ny akolo zany tsy maintsy priorité satria ireo zany zao mba fanampim-pivelomana kely mamoaka an'ireo akoho ireo dia mikarakara sakafo dia mandry vary zany mandry vary zahakony ny vadiko moa zany tsy eo fa izay telo lahy reto zasy ny zanako roa lahy dia izay mahatonga ny sahirana tsy maintsy miara misikoponitra izay telo lahy manao zavatra. Tao anatin'ny taona maro moa izay dia nandalo fotoan-tsarotra ny asa tanana malagasy ka mahatsiaro tena sahirana tokoa i James manoloana izany. Ny ara-malagasy zany amin'izao tena misy totongana be dia na misy ary ny mpanafatra entana dia vitsivitsy tsy mitovy ny teo aloha intsony mba hoe mahavita ny fiainanao andavanandro zany ny vola azonao ary manana amby ara tamin'izany talohan'izany fa taty aoriana kosa nefa dia tena tsy vita intsony ilay manao an'ilay izy fa mba hoe asa fototra dia tsy ariana satria io zany nefa hoe namelomana zanaka sy vady hatramin'izay. Raha tadidiko tsara tany amin'ny 7 tany nanomboka teo zany tena hita misy hoe tsy maleo sara intsony ny vidiny entana tamin'izany tsy miova nefa ny akora fototra dia miakatra andreo manalina dia normal be zany raha sahirana ny olona dia lasa manaonao foana ny sasany tena mitangana dia mitangana zany mihinana hena zany aloha zany dia tena efa tsy vita intsony isan'andro dia miaina fotsiny indraindray raha vary soa no hohanina telo lato dia miaina amin'izay zava-misy satria izay misy Anisan'ny manimba ny asa fiveloman'i James sy ireo mpanao asa tanana tahaka azy ny fiainan'ny sandam-bola malagasy ary indrindra ny fisian'ireo entana maro avy any ivelany izay amidy amin'ny vidiny mora eto amintsika. Mena be zany ny sandam-bola malagasy nefa ny fiainantsika tsy miakatra dia noho izany tsy maintsy hoe miditra faty antoka foana zany ny mpanao asa tanana malagasy. Tena manimba ny antony satria dia izao amidiny zareo mora dia mora ny entana farany avy any ivelany tsy misy aba. Izay aloha zany tena voamarina misy tsy mba misy aba zany hoe miditra eto dia any ka dia tena manimba tanteraka ny asa tanana vita malagasy zany ny fidiran'ny produit avy any ivelany eto Madagasikara. Koa satria moa manana fahasembanana James dia niditra amin'ireny fikambanany manana fahasembanana ireny izy saingy toa mahatsiaro tratry ny fanararaotana ihany ny tenany ao anatin'izany. Ny fikambanana dia mijoro eto anivon'ny commune Ambohidrapeto saingy ny misy lehibe izy io tsy mijery anay ny lehibeany manana fahasembanana fa dia indraindray raha ohatra ny hoe atao tohatra fiakarana fotsiny ny olona manana fahasembanana any ka kivy ao anatin'izany fikambanana izany ny ankabetsahany. Raha amiko indray manokana fahasembanako dia sahirana tokoa satria
tsy mba manana hoe moto afaka hivezivezena na fiarakodia fa dia tsy maintsy mandeha tongotra zany nefa ny lalana tena sarotra. Misy totohatra zay moa ho hitanareo ihany izy rehefa avy eo zato escalier zany olona manana fahasembanana mandeha anazy, tena sahirana dia sahirana. Isan'andro anao tsy maintsy mandeha an'io raha hoe voaka miditra, rehefa tsy miasa ato zany dia lasa mijery materiel dia tsy maintsy mandeha amin'io totohatra io foana foana. Sarotra ny fiainan'ny malagasy saingy tsy kivy James na dia mafy aza ny adetrehana isan'andro. Mila jerena manokana ny mpanao asa tanana tsirairay isaky ny fikambanana na isan-tokantrano mihitsy raha ohatra ka azo atao. Aiza ny lalam-barotra tokony hitondrana an'ireto karazana asa tanana maro dia maro. Tsika hoe tsy hitako izay ampitanana izany te zany azadin'rery malagasy zany, fa zany hoe fiainan'ny malagasy zany hoe tena ny olona manana fahasembanana dia sahirana. Tena tsara tokoa ny asa tanana malagasy saingy matetika dia tsy dia omena lanja loatra izy ireny. Tiavo ny vita malagasy, jifo ny vita malagasy fa tsy sanatrika hoe valalanam-boa ka ny tompony aza tsy tia. Ny tena fiainan-dra malagasy.